Lettre de mise en demeure. Izay no mivoaka avy hatrany ho an'ny Hainao Manjery, tsy nandefa na tsy nandefa manontolo ny fandaharana miara-manonjy. Manambana fanakatonana mihitsy azy. Fa ara-dalàna tokoa ve ity réquisition ataon'ny fanjakana ity? Moa ve io zavatra teneninareo hoe tsy maintsy alaina daholo ny radio rehetra misy eto dia tonga dia anaovana réquisition. Tandremy tsara, ara-dalàna ve zany? Mba manana pahilalàna ihany miara-miasa aminay. Raha ohatra misehitry ny transport dia d'accord fa tsy ao anatin'ny sehetry ny transport ho azavaina amin'ireo manaraka. Fa DG-ny communication ve manao an'izany dia tonga dia ho marina zany dia tonga dia hoe andefasana lettre mise en demeure ny sasany fa hoe akatony io. Tsy izay n'izy. Ary aza ampitahorina ny olona andefasana gaz lacrymogène fa aloha miresaka. Dia miara-mamaha olana isika. Tena hiady an'ity ny ataontsika fa tsy tokony hifampitavatra. Raha akatonareo ny any dia akatony raha sanareo manakatona azy fa miloza. Na indraindratra amin'izay fa azon'ny fanjakana ataony manao réquisition amin'ny toe-draran'ny firenena ankehitriny ary namoahana didim-panjakana mihitsy azy. Izy tokoa ny resaka mandeha moa hoe araky ny eny dia eo akatona ny radio zao fotoan'izao mpanao gazety. Ny tsaro mariana za fampizara ihany tsika amin'izy misy an'iny atao hoe déclaration universelle des droits de l'homme. Iny zany tena fanambarana eran-tany mikasika ny zon'olombelona. Iny karazana fahalalana fototra mihitsy iny zany. Ka tsy azonao atao mihitsy na situation exceptionnelle ary raha ny liberté de presse ndresahako. Iny hoe liberté fondamentale tena lalana fototra iny zany zo fototra iny tsy azoko tiana iny zany. Fa ampina amin'ny mpanao gazety ampina ny radio atsony izy miara miresaka ahoana ny satria firaisan-kina mantsy no tadiavina amin'izy ity. Zay mahatonga amin'ny président teo ny teny mihitsy hoe ilaina ny fampiresahana. Fampiresahana amin'ny situation ohatran'izao dia mety satria fampiresahana ngita dia tsara fa fitaovana anankiray isiny zay firaisan-kina zay fiaraha-mientana zay. Zay no heveriko an'ilay resakesika oka tsy tafiditra anatina zavatra ohatran'izay tsika fa tokony ampiana tsara ny mpanao gazety amiko anampy anao reo zany fa manavao marina zay le transparence zay. Io le déclaration universelle des droits de l'homme io anatin'izay liberté fondamentale le zo fototra zany tokony jeretsika kaiky fa tsy situation exceptionnelle zany hoe ajanona fotsiny zao na fermé zao. Fitaintainana, tahotra, toy izany hatrany no iainan'ny mpanao gazety isan'andro amin'ny fanatanterahina ny asany. Tsy afaka atao télétravail mantsy noho ny ampahan'ny asa dia fandehanana ifotsiny amin'ny fikaroham-baovao. Somary ho antsika mpanao gazety zany indrindrandrindra moa anazy dia anisan'ny tena mitaitaina foana raha vao hivoaka ny trano manao an'ity asa ity satria inona ny antony manambady amanjanaka dia tonga ny an-trano dia tsy maintsy isan'andro ianao vao miditra an-trano alana ny kiraro ny tanana sasana ho an'ny manana zelona moa dia manositra an'iny dia izay zany aloha voalohany indrindra fitaitainana dia eny am-pandehanana eny ihany koa tsy maintsy mitaitaina koa ianao mifanositosika amin'ny olona satria amin'izao fotoana izao mbola tsy voahaja zany mihitsy zany hoe ray metatra zany indrindrandrindra ho an'ny hoe misy hoe fizarana ataon'ny fanjakana ohatra dia tsy maintsy lasa tena mifanosiny eo ianao nefa ianao tia azo tsara an'ilay vaovao zany mbo ampitaina amin'ny samy malagasy dia any zany aloha ny tena hoe olana indrindrandrindra tokony hisy zany hoe fanampiana manokana ho an'ny mpanao gazety mihitsy.